raha mivavaka de aza manao teny miverimberina, aza manao teny miverimberina na hoe vavaka tsy enjery. Zao nge voalazan'ny ten'Andriamanitra, zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ao Matthieu 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 2:5 ary raha mivavaka ianao aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa tia mivavaka mitsangana eny amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-potiana. Andiny ny fahafito. Fa rehefa mivavaka ianareo dia aza mba manao teny miverimberina tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamaroan'ny teniny no hihainoana azy. Eto zany Jesosy de mampianatra antsika manao hoe aza manao teny miverimberina na vavaka tsy enjery. Reny zany de ahitsiko mihitsy fa tena tsy izy mihitsy reny hoe olona manao toko sampolena, manao vavaka araba rimary, imbedy be, averimberina in-jato, averimberina in-dimapolo. Fa tsy zany no teneninao zany fa ny tenin'Andriamanitra. Aza manao vavaka miverimberina na teny miverimberina. Andriamanitra anie conscient ny zavatra angatantsika, fa tsy hoe averimberina. Raha mamaky ny raha mijery any amin'ny internet ianao de misy ireo antsoina hoe affirmation positive, teny averimberina, teny averimberina. Ka raha mivavaka amin'Andriamanitra tsika de tsy hoe akory tsy maheno Andriamanitra na tsy conscient amin'ny zavatra lazaintsika izy, fa Jesosy eto miteny hoe aza averimberina le izy, averimberina olo ivavaka. Le izy tena marina am'le izy lasa ohatran'ny hoe vavaky ny mpiatsara velatsia, satria Jesosy eto milaza. Le tena vavaka zany tokony miainga avy ao anatin'ny fo ny tena marina, fa tsy hoe vavaka averimberina. Fa raha manao vavaka averimberina ianao de tsy mety, tsy ara-baiboly zany. Ambarako eto hoe tsy ara-baiboly. Raha maheno ahy ianao am'zao fotoana zao na mahita ahy am'zao fotoana zao mahita an'ity fampianarana ity de tongava saina, miovà ny fanavaozana ny saina, amboary ny lalanao, fa tsy mety ary tsy izy mihitsy, tsy miaina amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy ianao. Raha Jesosy aza ny teny an'izany eto, ahoana moa no tsy arahantsika ny teniny? Fa le vavaka ry havana zavatra avy ao anatin'ny fo, mipololotra avy ao anatin'ny fo ary miainga avy amin'ny inspiration amin'ny fanahy masina, zavatra mavesatra ao anatin'ny fo, fa tsy hoe zavatra averimberina. Tantarako tantara kely ianao, misy olona nitory teny indray andro, de rehefa nitory teny izy de le vavaka moa vavaka atao tsy enjery na de eny amin'ny fasana aza. Rehefa mamoaka faty reny de mialoha amin'ny fandevenana de le mpitondra fivavahana io zany efa zatra foana mitondra boky, tsy mba miainga avy amin'ny inspiration amin'ny fanahy masina na fitariana amin'ny fanahy masina, fa le vavaka zany tonga de averimberina foana, tonga de efa miainga amin'ny boky efa hoe rehefa fandevenana zany de efa ato ny toriteny, rehefa pasika zany de efa ato ny toriteny, rehefa noely de ato ny toriteny, rehefa salamizôva fahasoavana de ato ny toriteny. Efa miainga am'zay fotsiny zany fa tsy mandeha amin'ny fitariana amin'ny fanahy masina. Inozy ianao zavatra niseho, tsofin'ny rivotra le taratasy kely na le plan kely tam'le taratasy, plan, tsofin'ny rivotra le izy. De tapaka le vavaka, de lasa reny miondrika nahaka an'le taratasy kely. Hitanao am'zany fa tena tsy mety mihitsy le manao vavaka miverimberina, vavaka tsy enjery. Ary za milaza aminao fa ny olona tena manam-pinoana tsy mila mamerimberina ny fanekem-pinoana zany fa le finoana de avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny de tenin'i Kristy. Raha feno ny tenin'Andriamanitra ianao tsy mila mamerimberina fanekem-pinoana zany fa Jesosy mihitsy nefa tompon'ny finoana ao anaty. Hoy ny Hebreo 12:2 zay milaza manao hoe mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ary Paoly de nilaza manao hoe Kristy io izy ao anatinareo zay fanantenan'ny voninahitra. Jesosy zany rehefa ao anatinao de feno ny tenin'Andriamanitra ianao, feno ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ka na tsy hanao fanekem-pinoana azy ianao de efa fantatr'Andriamanitra ianao hoe manana finoana an' Jesosy ianao, satria ianao tsy namankato ny tenin'Andriamanitra ka tenin'Andriamanitra anie mamboly finoana ao anaty. Ka zay ny fampahirezana ho antsika androany, ialao misy le vavaka miverimberina na vavaka tsy enjery, fa tsy izy io, zavatra noforon'ny moderniste taty aoriana io, fa tsy izay mihitsy le tena vavaka. Jesosy
Jesosy tsy namerimberina vavaka mihitsy fa miainga amin'ny inspiration fanahy masina foana izy ary miainga amin'ny fisaoran'Andriamanitra rehefa mivavaka. Tsisy vavaka miverimberina mihitsy nataon'i Jesosy eo. Vakio ny asan'ny apôstôly fa tsy mahita vavaka miverimberina ao ianao. Vakio ny asan'ny apôstôly toko fafito. Misy toriteny nataon'i Stefanina ao, ilay martyra nitoram-bato, fa tsy nanao vavaka miverimberina izy fa tenin'Andriamanitra aza no nentiny nataony toriteny teo amin'ny Sinedriona raha nadinina ny amin'ny finoanan'i Jesosy, ny amin'ny fifikirana ny amin'ny fivavahana kristianina izy. Ka ianao tongava saina ianao ry havana. Za milaza aminao fa tsy analanao amin'ny fiangonana misy anao fa tongava saina ianao hoe tsy mety ity zavatra ataoko ity. Ianao nge hatramin'izay mety nisy kirany hazan-drano teo amasonao e. Fa ianao mila mangataka odi-maso any amin'ny Jesosy mihitsy ianao mba hanasorana ny kirany hazan-drano, hanasorana an'le fombafomba mpivavahana sy rafo-drafitra sy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Mila misy zavatra tsy maintsy hongotana zany eo. Misy zavatra tsy maintsy hongotana ry havana. Mafy ny manongotra an'io fa de tsy maintsy hongotana io. Raha tianao no any fiainana mandrakizay, tsy maintsy hongotana. Zava-maniry tsy nambolen'Andriamanitra. Jesosy ndray andro de nilaza manao zay zava-maniry tsy nambolen'ny raiko de tsy maintsy hongotana. Tsy maintsy hongotana ry havana. Tsy avela niriniry eo zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsika miaina amin'ny fitarihan'ny fanahy masina manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha hitanao hoe misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de aloha tonga de ialana mihitsy. Fa manjary mahatonga anao any mielo zany. Ianao mieritreritra hoe mety ity zavatra ataoko ity, kanefa le izy nefa tsy ara-baiboly, tsy ara-baiboly le izy. De inona zany ataonao, inona fotsiny azy zany maha-kristianina anao raha ohatra ka hoe tsy hanaraka ny zavatra zay voalaza marina atao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Zay ny fampahirezana nomena antsika androany. Zaranao misaintsaina an'izay fampahirezana zay aloha. Manaraka tsika hijery lohahevitra hafa indray zay hitarika antsika ao amin'ny fahamarinana hatrany hatrany. Averiko indray mandeha tsy hanalanao any fiangonana misy anao fa mba hahatonga anao tonga saina, hanitsy ny dianao ary tena hahatonga anao tena kristianina marina, ny tena kristianina tena izy. Zany ny antony hanambarana aminao ny fahamarinana. Ary Andriamanitra de maniraka hatrany hatrany hoe ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ambarao ny fahamarinana. De misaoran'Andriamanitra ianao raha mahita an'izao vidéo zao ahafahanao mandiny teny, ahafahanao manitsy ny dianao. Tsy ho fitsarana zao tenin'Andriamanitra zao fa ahafahanao mandiny teny, mamakafaka ny tenin'Andriamanitra. Aza mihinana ambolona fa dinio ny tenin'Andriamanitra. Zay ary ny tenin'Andriamanitra nomena antsika androany ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'ny manaraka indray. Aza adino manaraka ny lientsika na ny vidéo manaraka, efa vidéo faraka ambin'ny folo tsika zao de manasa anao hatrany hatrany mbola hanaraka hatrany ny lohahevitra tsika. De samy tahiny Andriamanitra.